raha nilaza ny tsy hemitra amin'ny diabe ho tanterahana ho amin'ny rapitso Andriamatoa Alain Ramarsan Esekilany kosa nefa nanamafy ny mpitandron'ny filaminana fa tsy nahazahoana alalana ity diabe hihetsika ao amin'ny rampitso ity tsy maintsy hisy noho izany ny fanapahan-kevitra iraisina hoy ny avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nahazoana lalana ny hetsika tarihana Andriamatoa Alain Ramarsan rapitso sabotsy 20 martsa hoy ny tompon'andraikitra filaminana eto Antananarivo. Raha fanazavana ny teo anivon'ny préfet de police misy ny mikotroka fanakorontanana ao anatin'io hetsika io. Araka ny loharam-baovao marim-pototra dia misy mikorotra fanakorontanana ny fanehoan-kevitra kasaika atao amin'ny alalan'ny diabe ny olom-pirenena ny sabotsy 7 marsa 2020 avy zao. Marina etony fa ny préfecture police n'Antananarivo izay mitolo tena ny fanjakana eto Antananarivo renivohitra dia manaja ny fahalalana sy ny demokrasia nefa mijery manakariva ny tombotsoa ny be sy maro. Koa noho izany tsy maintsy tandrovana ny filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana mba tsy hampisy ny korotana ary arovana indrindra ny olona sy ny fananana. Voakasika zao fanambarana sy fepetra zao ny famborim-bahoaka rehetra tsy nahazahoana alalana. Entany naraka izany ny tsirairay mba samy handray andraikitra tandrify azy ary angaviana izay manam-baovao mba hampita izany amin'ireo tompon'andraikitra izay nambaran-tongany. Efa naheno zany araka izay fanambarana izay dia efa naheno vaovao zany zay fa isanakorotana ny zara tao rapitso dia efa nisy ny fizarana vola maly, efa nisy ny famononompy mikorotra fanakorontanana. Nilaza ny Moraik fa tsy azo ataony manatanteraka famorim-bahoaka tsy nahazoana lalana. Hoentitra araka izany mitandron'ny filaminana eto Andrenivohitra rapitso sabotsy. Izay zany nitapaka teo anivon'ny OMC Faritanin'Antananarivo izay nandraisana Andriamatoa préfet de police décision fa tsy nahazo alalana sy mahazo alalana Andriamatoa Alain Ramarsan hitarika izany diabe izay kasainy atao amin'ny sabotsy zany. Ny OMC dia nanapaka an'izay hevitra zay fa hoe tsy mahazo manao Andriamatoa Alain Ramarsan dia ny aty amin'ny état-major mixte opérationnel ny Faritanin'Antananarivo izay mifemo ny état-major mixte opérationnel région Analamanga dia manatanteraka izay décision administrative avoakany préfet de police izay. Noho izany dia tsy ekeniny ato amin'ny état-major mixte opérationnel ny Faritanin'Antananarivo izay ho tanteran'ny Remoreg n'Analamanga izay mety ho famorim-bahoaka rapitso na aiza misy azy. Ary eto zay dia milaza fa na iza no hitarika eo dia voalaza ny lalàna antsika tany-tandalàna ary miaina ao anatin'ny demokrasia raha izay mitarika famorim-bahoaka tsisy alalana dia ampiarina ny lalàna. Ny polisy moa zay tompon'andraikitra feno amin'ny fandrindrana ny famoivoizana tanan-dehibe dia hanao ny asa nohatra ny mahazatra mitsindrom-peo angambany dia satria efa somary volinandro fety fa tia ny tena ampitaina ny fanaimba-tsembanana na ny fanakatsakanana ny famoivoizana eny an-dalambe dia fandikan-dalàna ary saziany lalàna ka ny polisy pirenena dia andray andraikitra tandrify amin'izay sy fepetra. Ny anaovana antsoavo dia ny fiaraha-miasa fangatana fiaraha-miasa fampitam-baovao raha misy fahitana hoe fanakanan-dalana manerana n'Antananarivo dia angaviana mba hapita malakilaky amin'ny polisy manisina fepetra amin'izany. Araka izany sabotsy hafana ny eto Andrenivohitra rapitso tsy hemitra amin'ny hetsika nomaniny Andriamatoa Alain Ramarsan andray fepetra amin'ny fitandrona filaminana ary sambotra mitarika ny hetsika rapitso izay voalaza fa tsy nahazoana lalana amin'ny mpitandron'ny filaminana.